Mirapa-tsika rehetrarehetra indray amin'izao maraina ny alarobia izao dia araka ny titre izay nomeko teo dia iresaka momba an'io fanalana ny président ny Assemblée nationale itsika. Araka ny taratasy izay nalefa ny député Velotsara Paul Bert, izay zany ny anarany izay président groupement parlementaire na filohan'ny vondrona parlementaire IRD izay misy an'i Christine Razanamahasoa dia nandefa fangatahana d'échéance ny président ny Assemblée nationale dia mieritreritra zany zareo hoe député tsotra io resahana io voalohany aloha président ny Assemblée nationale dia chef d'institution. Faharoa izy no mipréside ny Assemblée nationale sy ny bureau permanent zany hoe izy no filohan'ny anteniera pirenena filohan'ny député rehetra sy ny bureau permanent. Ao anatin'ny constitution dia voalaza ohatran'ny ny fifidianana an'izany filohan'ny Assemblée nationale izany. Tsy ny groupement parlementaire no mifidy ny filohan'ny Assemblée nationale fa ny député rehetra. Ny député rehetra ihany koa no mifidy ny membre du bureau permanent na ny bramaharitry ny Assemblée nationale. Arak'izany dia misy fitsipika ny mifehy an'izany bureau permanent sy président ny Assemblée zany fa tsy hoe rehefa tsy mahafalifaly ny groupement na ny parti politique dia asory. Mazava ho azy fa tsy mahafaly an'zareo aloha zavatra nitenen'ny Christine Razanamahasoa hoe niemotra ny firenena nandritra ny 20 taona nangalany Andry Rajoelina ny fitondrana nanomboka tamin'ny 2009 ka hatramin'izao tsika miteny izao. Ny fitenenany an'izany dia zany atao hoe moralisation politique. Amin'ny anarany tenany sy amin'ny maha-député azy dia mananjo izy hiteny ny heviny, ny opinion ary voalaza ny lalàna fa article 60 ao anatin'ny lalàna dia voalaza fa afaka miteny ny hevitra ny député ary tsy azo inquiétés, ne peuvent être inquiétés pour leur opinion na amin'ny teny gasy zany hoe tsy afaka tontoinina na ho samborina na ho tenenina izy hoe zay ny heviny. Le atao hoe opinion zany io zay ny heviny. Karaha zay ny hevitry Christine Razanamahasoa nandritry ny 20 taona tsy zavatra nanjary tao a Madagasikara ary ny hemotra ny firenena dia hevitra an'izay ary tsy voatery izy ilaza hevitra mitovy amin'ny groupement de parti politique fa manana ny zoany izy ilaza ny heviny. Eo zany dia tsy faute grave zay satria ny voalaza dia hoe raha manao faute grave ny membre ny bureau permanent ary ny président ny Assemblée nationale dia mila fantatra ina zay faute grave zay na hoe nanao zavatra mialatsina ina natao hoe faute grave nanao faute mamoehatra ohatra nanodikotom-bola ohatra namon'olona ohatra nanao infraction pénale na crime na tsy fantatro mitrany hoe varotra franchise na ohatra hoe nanao abus de fonction na ohatra hoe tsy haiko nanao zavatra mikasika ny corruption
fa raha hoe nanao hevitra no lazana azy ho nanao faute grave dia tsy voalaza ao anatin'ny lalàna ho faute grave ny fanehoan-kevitra indrindra ianao raha député. Ka eto izany dia miala tsiny amin'ny vondrona IRD fa mbola tsy azo lazaina ho faute grave ilay zavatra nataon'ny président ny Assemblée nationale. Faharoa manaraka an'izany, ny volana Desambra lasa teo dia efa nasorony zareo tsy ao anatin'ny vondrona IRD izy. Dia aty aoriana izany mbola miteny any hoe efa nasorony izy dia efa tsy ao intsony izy izany. Ry zareo no nanala fa tsy izy ny nanala ny tenany. Dia amin'izao indray izy milaza hoe mila asorony satria tsy ao anatin'ny vondrona IRD sa hoe inona ny antony. Eto izany na ny motif invoqué hoe tsy ao anaty vondrona intsony izy dia efa tokony tamin'ny Desambra izany izay ary tsy izy ny niala fa izy ny nasorona. Faharoa, faute grave no ahafahana manala président na Assemblée nationale na membre du bureau permanent. Tsy misy faute grave nefa zavatra nataony Christine Razanamahasoa. Ary raha ohatra ataontsika hoe nisy faute grave dia mila manao déchéance ny parlement izany hoe ny Assemblée nationale ny député rehetra no mifidy mandrotsa-bato par vote secret mandrotsaka hoe ho déchu ny président izany hoe ho asorina amin'ny toerany ny président ny antemera-pirenena ary tsy maintsy mahazo 2/3 andro tokony ny Assemblée nationale 2/3 des membres andro tokony ny vedikambana ao anatin'ny antemera-pirenena zany no afaka manao an'izay déchéance ny président ny Assemblée nationale izay dia avy eo iny hoentiny eny amin'ny HCC ka ataovy ara-dalàna le izy ry député isany ka zao déjà aloha reo député reo tsy mahay lalàna nefa nisy mpanao lalàna. Minimum des choses dia mba miofana dia minimum des choses farafahakeliny mahay mamaky teny velo i Paul Bert velo tsara sa tsy mahay mamaky teny ka alohany anaovanaovana foana dia vakio aloha ny lalàna. Ao anatin'ny lalàna io dia voalaza tsara fa kely eto indray le izy. Article 74. Le président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres du bureau pour motif grave. Et tout ça, dia mijery les subtilités an'le lalàna hoe ao anatin'le ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres du bureau pour motif grave par un vote secret des 2/3 de députés. Ataoko amin'ny teny gasy satria misy mila vaniny be mandreraka tsy hainay izany teny frantsay izany. Hatreto aloha ny lalànantsika dia amin'ny teny frantsay. Ary io no ahafahana amin'ny teny satria misy terme teknika be dia be ao fa ezahako ihany atao amin'ny teny gasy. Ny filohan'ny Assemblée nationale na ny filohan'ny antemera-pirenena sy ny mpikambany birao maharitra dia fidina amin'ny fetombohan'ny mandat mandritry ny première session izany hoe ny fivoriana voalohany mandat ny député ary mandritry ny mandat ray manontolo dikan'izay mandritry ny 5 taona mandrapatapitra mandany. Faharoa alinéa 2 na izany aza dia azo asorina amin'ny asan'izy ireo amin'ny asan'ny tsirairay ireo mpikambana ny birao maharitra ireo raha misy antony motif grave antony tena grave ary ny fifidianana miafina ataony andro tokony na 2/3 ny atao hoe andro tokony ny
député no manao izany. Donc raha nalan'ny Christine tsy président zareo dia ataovy aloha zany ny session extraordinaire anaovana an'izay vote zay dia ataovy ny vote secret azahoana 2/3. Rehefa tsy zay le izy dia mbola tsy ara-dalàna. Rehefa vita izay dia zay vao alefa any amin'ny HCC. Ny saisine ny HCC indray tompoko dia ny saisine ny HCC indray dia mila raha ohatra saisine directe dia ireto avy ny olona afaka manao fitoriana eny amin'ny HCC. Autorités qui ont le droit de saisine, tout chef d'institution, le quart des membres composant des assemblées parlementaires, les organes des collectivités territoriales décentralisées, le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, nani HCDTED. Hatreto aloha zany tsy chef d'institution le nangataka. Ny quart des membres mahatratra un quart mahatratra ny apa-efatry ny mpikambana ao amin'ny antemera-pirenena ve i velo tsara na dia milaza izy fesin'ny président satria hatreto aloha mila porofona zany aiza raha le liste ary araky ny teneniko mandeha any amin'ny déchéance na bureau permanent aloha zay vao mandeha any amin'ny HCC. Ajo tsara tompoko ny lalàna. Fahatelo tsy nisy an'izany ka hatreto zany raha tonga dia nandeha any amin'ny assemblée tonga dia nandeha any amin'ny HCC le fitoriana dia tsy ara-dalàna. Tsy azo raisina satria tsy manana fahefana itory eny amin'ny HCC mivantana ny député tokana na ny député vitsivitsy. Zay zany dia fa tsy azo raisina ny fitoriana. Tsy mitombona koa satria tsy nanaraka an'le déchéance teo anivony les démissions de fonction teo anivony Assemblée nationale izay mila ny 2/3 ny mpikambana ao anatin'ny parlement. Ary fahatelo tsy misy ny lazana hoe faute grave satria izao manko ny atao hoe faute grave ho anna député. Ny atao hoe faute grave ho an'ny député dia le nilazaiko teo. Ary ny député, les députés ne peuvent être inquiétés pour l'expression de leur opinion. Faites qu'à me les lalana, le premier ministre est en bas masque ni article 72. La déchéance d'un député peut être prononcée par la Haute Cour constitutionnelle s'il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire. Io ndray zany dia hoe déviation de ligne de conduite. Tsara fantatra fa natao hoe ligne de conduite na groupement parlementaire dia inona zany foto-kevitra politika ijoroany. Raha ohatra ny hoe aty Frantsa dia misy hoe droite, gauche, conservateur, socialiste sy ohatra zany. Dia ny ligne de conduite ohatra ny hoe tsika rehetra iaraka andany an'ity lalàna ity androany. Zay le atao hoe ligne de conduite. Fa ny atao hoe ny fanehoan-kevitra ataon'ny député raina ny président ny antemera-pirenena dia tsy ligne de conduite zany. Tsy azo raisina ho ligne de conduite ny groupement zany. Fanehoan-kevitra. Article 73. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Dikan'izay dia izao. Tsy misy
député na iray aza azo enjehana tadiavina na samborina na tsaraina noho ny hevitra izay navoakany. Fanehoan-kevitra no nataony ramatoa présidente ny Assemblée nationale Christine Razanamahasoa ka mahafanehoan-kevitra zay dia article 73, elle ne peut pas être poursuivie, arrêtée, jugée à l'occasion des opinions qu'elle a émis. Amin'ny mahafilohany antemera-pirenena azy no nanaova ny fiarahabanatratry ny taona tamin'io andro sabotsy lasa teo io, ary amin'ny mahafilohany antemera-pirenena azy no nanehoany ny hevitra. Eto ndraiky raha ohatra ka lazaina fa déviation ilay zavatra nataony de voalaza ao anatiny loi sur les partis politiques. Vetivetika mijery an'ilay lalàna indray afa-tsy hoe milalao telefona. Politique. Ato anatin'ity loi sur les partis politiques lalàna 2011-012 de voalaza ina daholo ny atao hoe anjara asan'izany parti politika zany. Ny anjara asany dia droits et obligations des partis politiques. Les partis politiques ont le devoir de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et les règlements en vigueur. Ny antoko politika dia tsy maintsy manana andraikitra, manana didy, anaja araky salamin'ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana, ny lalàna ary ny lalàna fitsipifehezana misy ao Madagasikara. Participer activement à la moralisation de la vie publique. Zany hoe mandray anjara amin'ny moralisation, tsy haiko na filaza zany fa le zavatra nataony Christine Razanamahasoa aloha dia moralisation de la vie publique, zany hoe manome moral hoe ahoana ny fandehan'ny fiainana politika, ny fiainana politika ao Madagasikara. Sensibiliser les citoyens à participer à la vie publique et politique et rendre compte en matière politique. Manome ihany koa rendre compte, zany hoe manome tatitra amin'ny vahoaka ny mikasika ny tontolo politika sy ny zava-misy politika. Ka raha milaza izy hoe tsisy mandeha amin'izay laoniny ny firenena nandritra ny 5 taona nitondrany Andry Rajoelina, nanongana ny Andry Rajoelina fanjakana tamin'ny 2009 ka hatramin'izao, nangalara ny fahefana tamin'ny 2018 ary mbola nilatsahany nefa izy efa tsy manana nationalité intsony tamin'ny 2023 dia moralisation sy compte rendu ny anaran'izany, dikan'izay tsy azo raisina fa tsy mitombona. Eto indray tsika zany eritreritra hoe ary ahoana moa zany ty HCT itovy eritreritra amintsika ve izy ary anara-dalàna ve ny HCC? Any zany ny fanontaniana mipetraka. Amiko ny HCC dia mila manara-dalàna fa tsy hoe satria rehefa député akaiky fitondranana, député akaiky any Andry Rajoelina no mitory mandray mitory an'zareo any de tsy maintsy azo ndraisina le izy satria ny séparation de pouvoir de milaza fa tsy tokony antehitra amin'ny mpitondrana ny président de la République ny HCC. Saingy fantatritsika fa ny HCC dia tsy azo itokisana na ray segondra ary. Ka mety io andray an'io fitoriana io ihany izy tsy ferana. Anjarantsika vahoaka amin'izay no mitsara ny HCC amin'izay fotoana izay hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna, ary zany de tena te hiteny hoe raha mbola
raha mbola sahany ny HCC ny andehanao d'échéance an'io président ny assemblée nationale io dia efa tany tsisy lalàna tsisy fanjakana tsy misy autorité intsony ao Madagasikara dia mila ny vahoaka no mandray an'izay autorité mbahoaka izay. Izay no tiako tenenina aminareo androany fa amin'ny manaraka ho tohizantsika indray zay momba izay resaka izay dia hitantsika eo zany ny ho ataon'ny HCC sy ny député tsy afaka hoe hiverina andehanao procédure vaovao izy fa efa mipetraka any amin'ny HCC ny fitoriana. Misaotra anareo rehetrarehetra izay nanaraka.